Niarahana lala fa voatsipaka ankitsy rano teo anatrehan'ireo olona tetsy Anosikely. Ilay volavolan-dalàna momba ny fampanaran-dalàna ny famokarana sy fivarotana, ny fitaterana ary ny fanondranana toaka gasy, nandritra iny fotoam-pivoriana ara-potoana farany teo iny. Misy ambadika kolikoly avo lenta ny fitsipahan'ireo olona ity tolo-dalàna ity, raha ny nambarany solombavambahoaka nanolotra azy. Za manokana nefa dia risy lahatra fa tsy vanim-potoana intsony zao anoherana na hitsipahana tolo-dalàna ohatran'ireny. Ny antony dia tsotra itsika miady makany amin'ny fahaleovantena. Ary na ny fijeriny zao tontolo zao ary dia fijery mitotoka amin'izay fahaleovantena ny isam-pirenena zay. Na ireo firenena zay mitambatra ary dia amin'izao fotoana zao samy mitaky ny iverenany fahaleovantena samy rery le firenena tsirairay. Zany hoe ilay fitsokana rivotra makany amina indépendantisme sy ny souverainisme de tena matanjaka be. Itsika indray ohatrany hoe mbola miverina makany amina fijery voazanaka. Rehefa tafakatra amina sehatra avo ohatran'ireny ny raharaha anankiray dia azo eritreretina foana ny fisinam-badika politika. Ary azo eritreretina foana ny fisina paipaika sy kajikajy any ambadika any. Ka zany aloha tsy lavina fa miay ihany tena hoe mety misy ambadika politika reny fanapahan-kevitra eny. Nanamafy hatrany ity solombavambahoaka ity fa toe-tsaina mampiempotra ny fivoarany vokatra malagasy, ny fitsipahan'ireo olona ilay tolo-dalàna iny. Mbola mibaribary ny toe-tsaina voazanaka raha ny nambariny hatrany, raha toa ka ny vokatra malagasy no sakanina amin'ny fomba tahaka ireny. Za aloha zany de tena tsy miambahamba miteny zany hoe fijery voazanaka satria maninona, satria zay mantsy zany no antony nameno ny antenimiran-dolona hoe tsy mahasalama ny toaka gasy zay ny tsy nanekeny azy. De ozy hoe inona mitoaka vazaha mahasalama. Ny fiboboana azy sy ny fisotroana azy tsy voalanjalanja no miteraka aretina fa tsy hoe lay vokatra na le famokarana na le asa tanana na le maizy azy ny taninao sy ny mpiarabelona sy ny mpiray-tandrazana aminao no ataonao tsinotsinony. Ka za aloha zany hatreto dia ino fanapahan-kevitry ny antenimiran-dolona fa za de resy lahatra tanteraka fa tsy vanim-potoana andavana an'izany intsony zao. Lay toaka gasy mazava tsara fa be de be ny zavatra azo amadiana azy na amin'ny lafin'ny sakafo, amin'ny lafin'ny zava-manitra, amin'ny lafin'ny fikarakarana haingo amam-bika, amin'ny lafin'ny angovo fandrehatra, amin'ny lafin'ny angovo ampiasaina amin'ny masinina sy ny fiara sy ny sisa. Raha hiverenana ny voarakitra ao anatin'ilay tolo-dalàna avy amin'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ity, tanjona voalohany ao anatin'izany ny mba hampalalaka sy hampanarahan-dalàna ny famezivezena sy ny famarotana ny toaka gasy. Fa ao ihany koa ny fanomezan-daja ny vokatra malagasy sy noho ity vokatra iray ity izay tsy afa-misaraka amin'ny kolontsaina malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao. Nanotsipahan'ireo olona izay ity tolo-dalàna momba ny toaka gasy ity, ny eo anivony antenimieram-pirenena no tompony teny farany mahakasika izany. Andrasana amin'ny fotoam-pivoriana manaraka araka izany, ny hiverenana ity tolo-dalàna mifehy ny toaka gasy ity eny anivony antenimieram-pirenena.